Aleloia, fiadanany tompo amintsika tsiraray avy, shalom daholo tompoko. Ry hava malalo amin'ny tompo manao izao video izao satria tamin'ny fotoam-bavaka voateo zany dia anio zany alakamisy 18 ny volana desambra 2024. Efa alina zao ny aty aminay aty Belzika zany efa ho amin'ny 12 alina izao. Ry havana manao izao video izao satria nampiseho ay fahitana ny tompo tao anatin'ny vavaka zany alibavaka teo, zany hoe vavaka en direct. Ry havana, ny fahavalontsika dia tsy faly ny fahavalontsika. Miteny aminareo tsiraray avy aho aminaran'i Jesosy aoka ianareo ifo ara-panahy, aoka ianareo hiomana satria aka maro Satana alohan'ny farantaona. Zany hoe amono zany izy. Amono izy, afaka miainanao ilay video fotoam-bavaka en direct teo. Amono izy ho betsaka ny olona ho faty ny amin'ny io fety amin'ny farantaona io, alohan'ny farantaona izany. Ry havana, tsy faly ny fahavalo. Hitako tanatin'ny fahitana tamin'izahako ny vavaka teo hitako zany ny ray amin'ireo fahavalo. Izany hoe lehibe ny fahavalo. Dia izy io zany nasehoan'ny tompo anahy amin'ny toerana misy azy alavitra be zany no ahitako anazy io dia mitsangana zany izy io dia ny tapany ambony no tena voaremarkeko tsara zany, hitako tsara, hitako tsara moa zany araka ny fiteny dia ohatrany paozina omby zany ny tapany ambony, mitsangana zany izy io. Dia misy tandroka ngezabe zany tandrokany anankiroa. Dia eo amin'ny andriny misy marika. Le marika eo amin'ny andriny tsy hitako le soratra, fa hitako ohatrany hoe mena zany le paozile izy, ohatrany hoe mazava zany fa mena zany. Zany hoe raha fahitako an'le izy zany dia ohatrany hoe anatina lokona rà zany paozile izy, ohatrany hoe mazava ohatrany hoe mena. Zany hoe fahitako an'ilay fahavalo aloha dia hitako ohatran'ireny lokona rà reny zany, mena zany ilay devoly, ohatran'izay zany paoziny fahitako an'ilay izy. Ry havana, tsy faly izy ary ho maro ny ho faty. Izany hoe mahatonga ny olona ho faty dia tsy hoe koa izay olona manompo an'Andriamanitra, tsy hoe koa izay olona an' Jesosy no ho faty, fa ny an' Jesosy dia arovany, mbola misy ny tanan'Andriamanitra. Fa izay tsy mankatòa an'Andriamanitra, ireo no ho alainy fahavalo satria rehefa tsy ao amin'ny tompo isika dia tsisy ny tana mahery ny tompo intsony miaro antsika, dia ny fahavalo afaka mamono antsika. Zay le izy. Dia sahany ny mamono antsika satria ny tompo tsy miaro antsika intsony amin'izay. Ao amin'iza no misy ianao, sao dia mbola sanatria tsy ao amin'ny tompo ianao. Ry havana, tsy faly ny fahavalo, tsy faly ny fahavalo, ka aoka isika hifo. Misy ny ho fatiny amin'ny toaka, misy ny ho fatiny amin'ny zavatra hafa, fa aoka isika hifo. Ny amin'ny ho fety alohan'ny farantaona io, zany hoe alohan'ny farantaona, dia ho maro ny ho faty eran-tany. Ho maro ny ho faty eran-tany. Ary mbola nisy fahitana hafa koa nasehon'ny tompo tamiko teo zany hoe ny amin'ny zavatra iseho amin'ny taona ho avy. Guerre partout. Guerre partout. Efa fantatsika zay. Fa nasehony tamiko dia nahita mihitsy aho hoe ady zany. Ady. Ka mila miomana isika. Mila miomana isika. Mbola hanao video eto ihany koa momba an'izay fa zao alina izao dia nataoko ny video satria tsapako hoe tonga dia ataoko izao ny video momba ny amin'ny fampitandremana ho anao mba tsy ho faty ka ho verany amin'ny elo noho ny avy amin'ny tsy fijoroana tsara ao amin'i Jesosy, dia latsaka anatin'izao tontolo izao, variana nefa ny tompo ho avy dia sao sanatria ka anisany ho faty ianao. Nataoko ny video izao mba tsy hanadina ny tompo ahy ny ranao rehefa tonga ny fotoana
atongavako any an-danitra. Ry havana, tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, tsisy tsony ny fotoana, aza laniana amin'ny fety na zavatry ny tany ny fiainanao, fa ho avy Jesosy, efa ambaravarany lanitra Jesosy, efa ambaravarany lanitra Jesosy, ho avy izy aka izay ny fo ihany izay miomana ara-panahy ihany, fa ny favaly koa dia aka izay tsy manaraka an' Jesosy. Ry havana mitandrema, mifoaza avy tiantsika ny tompo. Zay tompoko ny teny tiako ambara, fampitandremana lehibe, kary mifadianina, mivavaka mitady ny tompo, toy izay anao fety be nefa nisy ho sanatrika ho faty ianao ka any amin'ny herin'ny andehananao. Ry havana mifoaza fa ho avy Jesosy, tera ho azy irery any, hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay toria. Amen. Veloma tompo.